pandrarama amin'ny Rabatomanga kontombola misa 7 no nigazana fifidianana eto Madagasikara iroso amin'ny fanadiovana ny génie tsika i Madagasikara lalam-pandrenana ekendrehetra no andrasana aoriny fokonandokireeny manatitra ny fiarabana tompoky lasy sy tompoky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany fiainana tsy indrindra ny amin'ny fahatarana noho ny fahatam-panjiro matetika vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany ary no isataratsika ny fampalalam-baovao atomboka eny amin'ny CCI vato rampitso ny dinika nasionaly ho an'ny fanavozana ny firenena ampafantarana eny antoerana avokoa ny fomba anangonana ireo hevitra avy amin'ny fotony sy ny fizitry dinika mandritra ity fokoanando ity nambarany FFKM fa afaka mandray anjara avokoa ireo hervelona sy ireo antoko politika rehetra vonina hitondra fanavozana ho an'ny firenena Narciskara Zafy sy Mathieu Princis no mitatitra ny antsipriam-baovao. Atomboka rapitso ny dinika nasionaly mikendry ny hitondra fanavaozana ho an'i Madagasikara araky ny fanazavany FFKM androany heverina ho dingana voalohany amin'ny fifampiresahana maharitra andiniana ireo fanampy sy ireo vahaolana ilain'i Madagasikara ity fiaonam-be ity misokatra ho andrehetra ny dinika saingy nomena tombony manokana ireo vondrona sy fikambanana efa nifandray mielota amin'ny FFKM anisan'izany ireo mpisehatra sosialy sy ara-politika ho avy eo ihany koa ireo mpamatsy vola raha ny fanazavana. Tena misokatra ho andrehetra fa ny lohalarana ao anatin'izany ireo vondrona na fikambanana izay fa noraisiny FFKM na nanantona ny FFKM hatramin'izay dia ny ankoatran'izay misy ihany koa ireo vondrona izay tao anatin'ny tolona dia miezaka zany ny FFKM mba hisokatra ho andrehetra ny fanasana dia arak'izay isa zakany CCI vato moa zany no ifampizarana ny amin'ny fanasana ny faharoa moa zany ho an'ny olona izay hiatrika dia manao tsy atongavany ny toerana ny mpanatrika rehetra fa ny miverina zany no azo eritreretina ny fandaminana samihafa ny amin'ny fiara fitaterana ho an'izay hiatrika an'izany fotoana zany. Tsy tonga dia hanomboka ny fikaonan-doha fa ho fanokafana amin'ny fomba ofisialy no atao araky ny fanazavana nomeny minisy-mpanjakana misana ny fanavaozana tsy maintsy ampitovy fomba fijery ny ministera misana ny fanavaozana sy ny fiadidinan'ny repoblika ny primature ary ny FFKM amin'ny fiatrehana ny fikaonan-doha. Ny FFKM zany no anisan'ny ataontsika hoe mbola manana an'izany atao hoe autorité morale zany ary zay fananana izay autorité morale zay amin'ny mahafilo-piangonana ny 24 miralalo fa ny FFKM ihany koa dia manenika ny Madagasikara manontolo ny eglizy ny fiangonana dia olona zany azo antsoina ifanampy ao anatin'izay na ny fadaminana fotsiny ary ny hevitra koa nefa bebe ny ataontsika hoe ny fiangonana mbola manana atsika ilay le crédibilité raha fikambanana hafa io dia misy tonga dia hoe tsy crédible ireo aminay dia zanaka fiangonana daholo isika rehetrarehetra ny ray aman-dreny dia afaka mifampiresaka amin'ny zanaka rehetrarehetra ny fiangonana ny dia fampihavana ihany koa satria be lehibe disadisa zay mila raha ny fiangonana dia mbola toteny ihany koa kanefa koa isan'izany afaka miara-miasa na amin'ireo fiangonana tsy voatery kristianina ny rehetra dia hiara-iasa amin'ny fiangonana samihafa hiara-iasa amin'ny ray aman-dreny ara-drazana ny ministera tantaninay miantoka ny fandraisany rehetra anjara hoe ireto dia tsy maintsy mandray anjara satria concertation inclusive ny ataontsika andraisany rehetra anjara. Eny antoerana rahampitso vao ho fantatra ny fomba hitondrana ny fakakevitra miaingaven'ny fotony dia ny fokotanitra ny fanazavana saika efa nahazo fanasana ho amin'izany avokoa ny hery-velona sy ny antoko politika ary ny firaisamonim-pirenena Isatsokajiny nasaina ihany koa ny filohampirenena rehetra teo aloha anisan'izany ny filoha teo aloha Andry Rajoelina saingy hatreto dia mbola tsy nahazo fanamafisana ny FFKM raha ho avy ny tenany na tsy.
arak'izay hoe fanomboana izy io a dia ho lava zany lay dinika ao atao araky ny iraka zay nampanaovina ny FFKM moa zany a dia ny FFKM no anango-kevitra an'izay mety hevitra rehetra irosona amin'izay fanorenana izay. Raha ampitosoa alaroby ny fotoana eny amin'ny CCI Vato manomboka amin'ny 7 ora ny fotoana ary heverina hifarana amin'ny 12 ora sasany. Inona no atao eny? Misy ny lanonana ho fanokafana ary isy ihany koa ny famelabelarany FFKM ny amin'izay hitondranany zany dinika izany manerana ny Madagasikara. Ny fomba fiasa dia zay mihitsy le velabelarina rahampitso eny amin'ny CCI dia manasantsika ho avy eny zay moa mihevitra fa isy hainao manjery maro tonga eny zay ho namanay anaparitaka ihany koa ny vaovao rehetra manomboka eto mahakasika ny tidinika amin'ny samy malagasy ty ho any amin'ny fanavaozana. Marina io tompoko nasaina ny olona rehetra anatin'izany ny filoha teo aloha Andrinirina Rajoelina mivady. Aratsy ahivina ny 17 oktobra 2024 no napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny filoham-panjakana ny kolonely Mikael Randrenirina nambarany tamin'izay fa maika ny fikaonandoham-pirenena efa nisy ny vina napetraka ny anatanterana ny fikaonandoha tamin'ny farany volana novambra 2024 teo atsy totosany efa zany ny farany herinandro teo nandritra ny fandarana manokana nataon'ny minisy-panjakana misana ny fanavaozana tamin'ny hainao manjery-panjakana no nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny anatanterana ny dinika ho an'ny fanavaozana ny firenena. Fa vonany anolotra volavolan-kevitra ny antoky Madagasikara mandritra ny fikaonandoham-pirenena ilaina ny fametrahana satantetezamita na ny charte de la transition sy ny tetiandro entitra anarahamaso ny dingana ho atao amin'ny fakan-kevitra. Araky ny fanazavany ny sekretera jeneraly ny antoko Rina Randriamasinoro tsy maintsy ifampiarana sy ifanarana ny lalam-pandrenana vaovao ahafahana mametraka sehatra maritra ho an'ny fifidianana madio sy manasy ara-dalàna. Nanamarika ihany koa ity sekretera jeneraly ny antoko tiky Madagasikara ity fa mbola ambany ny tany fandraisana anjara ny olom-pirenena eo amin'ny sehatra politika eto Madagasikara ka ilaina ny fananganana hery-velona ivondronan'ireo olom-pirenena eny ifotony. Nasesy Karazafy sy Mathieu Prince Atrandry no mitatitra ny antsipriam-baovao. Manana volavolan-kevitra roso mandritra ny fikaonandoham-pirenena ny antoko tiako i Madagasikara hevitra hiatrehana ireo dingana rehetra sy fanatsarana tokony arahana ho ny sekretera jeneraly ny antoko izay nilaza fa mila miverina mijery ny olana mahazo ny firenena tato anatin'ny taona maro isika satria nisy fiovana ara-politika sy ara-pitantanana ka tsy maintsy dinihana miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra zany. Ilaina araka izany ny fifampiresahana ifotony mba hametrahana ady hevitra sy hamolavolana tondrozotra hitondrana ny firenena makany amin'ny fanarenana. Dia ny fahazahoantsika lalam-panorenana mety sy eken'ny rehetra. Izay aloha zany ny voalohany. Ny faharoa manarak'izay rehefa azo ny lalam-panorenana dia ny fametrahana izay ho filoham-pirenena hiasa ao anatin'izay lalam-panorenana izay. Ny resaka vinam-pampandrosoana hoe ampandroso an'i Madagasikara tsy ao anaty concertation nationale ny jerenan'izany. Fa zany asan'ny antoko politika dia ny antoko politika manana ny projet de société any dia ny vahoaka no mifidy hoe iza ny antoko politika na iza ny candidat manana projet de société tsara indrindra hoe tena atao amin'ny firenena dia izay no fidin'ny vahoaka. Fa mba hatateraka an'izay fifidianana madio izay izay no irosona amin'ny fanovana an'izay rafitra mety izy eto amin'ny firenena na ataoko hoe ny institution rehetrarehetra na mpanao lalàna io na ny ataoko hoe mikarakara ny fifidianana dia izay ny ilainany fanovana ny lalam-panorenana mba ahafahana manatanteraka an'izay. Lahara-pahamehana ny fifanarahana amin'ny firafitra ny fanjakana ajoro ary indrindra ny andrafetana lalam-pandrenana ekeny rehetra rehefa voafaritra izany dia mila petraka ny filoha hitantana ny firenena mandra-pahavita ny dingana rehetra mba ahazahoana manatanteraka fifidianana madio sy mangarahara. Antony manosika ny tiako i Madagasikara nolo-kevitra amin'ny tokony hananganana ny charte de la transition izay fototra enti-mitantana sy fehezana ny fikaonandoha nasionaly sy ireo dingana rehetra makany amin'ny fanarena amin'ny pirenena. Kevitra izay fa izahay dia efa nanao ihany koa proposition zany
zay fomba fijerina iny tokony hitondrana ny concertation nationale mba hananany olo-pirenena rehetra repère zany hoe ohatry ny ahoana ny tokony atao a hitondrana nyty concertation nationale tya mba ho fantatry ny rehetra hoe tokotokony ohatr' zao ny fizotrany de aminay zany antokotiko Madagasikara de misy lavin-javatra roa lehibe tsy maintsy dinianao anatin'ny concertation nationale ary fijerinay azy ary tokony mandeha ambaratonga misy etape voalohany aloha zay vao misy ny etape faharoa miankina amin'ny fanatanterahana an'le etape voalohany zay tsy maintsy tokony resahana aloha de satria nandalo crise ny firenetsika nandalo an'ireny 25 septembre reny be de be ny olona nytolona ny hery velona rehetrarehetra tsy tamin'ny 25 septembre ihany fa efatra amin'izay na antoko politika na société civile nitsangana na mpiakapeo ny teny tsy fihetezan-javatra nisy teto amin'ny firenena de nisy ny fiovana ny ala teto ny jadona de betsaka ny acteur zany tokony mbola hiverina iresaka andatabatra boribory aloha satria misy fitondram-panjakana mijoro ankehitriny de tokony ho fitondram-panjakana hoeken'ny rehetra sy miara-manaiky isin'izay consensus zay zany aloha ny tokony ho apetraka voalohany zay ny fomba fijerinay na izany aza no Mariana Irina Randriamasinoro fa mbola betsaka ireo olo-pirenena no tsy liana amin'ny politika ka ilaina ny fametrahana rafitra azahoan'izy ireo mirahina sy mandray anjara amin'ny fanorenana ny firenena indrindra iaingy avy any anivon'ny fokontany ny fakakevitra amin'ity fikaonandom-pirenena ity zay mahatonga anay nanao repère mihitsy nanao an'iny fanambarana iny hoe melohan'ny akana hevitra eny amin'ny fokontany aloha satria olo-pirenena be dehibe no eny amin'ny fokontany de zay natonga hoe aleoaloha mba manao etape voalohany amin'ny fikaonandom-pirenena ny fametrahana zay charte de la transition zay na feuille de route zay ary voafaritra ao anatin'izay ny fomba hitondrana ny concertation nationale hoe miainga eny amin'ny fokontany ve azadino raha eto Madagasikara aloha fa ny akamaroan'ny olona eto de mbola mipetraka ho vahoaka fa tsy mipetraka olo-pirenena tiako resahanao anatin'izay vitsy ny olona raha tsy mijery fotsiny tsika ny taux de participation an'ny olona ao anatiny na fanaovana ny liste électorale na ny taux de participation amina fifidianana de hita fa ambany de ambany dik zany fa tsy liana amin'ny resaka politika ny olona leto fa mipetraka ho vahoaka fa tsy olo-pirenena kanefa isika zany zao lasa hidina eny amin'ny fokontany sosikevitra zany avy aty aminay de ny hoe ny olo-pirenena de tokony mivondrona ao anatina hery velona izy nambaran'ny sekretera jeneraly ny antokotiko i Madagasikara fa mila iaraha manapaka ny tety andro raha tsy vita ao anatin'ny enimbolana ny fikaonandoha dia tokony hodiniana ny fomba nohizana azy zava-dehibe ny fanapaha-kevitra iombonana momba ny dingana arana ho hiatran'ny fanamafisana. Ny fametrahana politika madio sy ny rafitra voalamina no fomba ahafahana mandrava ny olana sosialy ny toe-karena ary ny politika eo amin'ny firenena. Entanina arak'izany ny mpitondra fanjakana sy ireo antoko politika mba andray anjara amin'ny dinika nasionaly ho an'ny fanavaozana. Efa vonina ho amin'izany ny antoko politika alpha ary manana hevitra entina manarina ny firenena izy ireo raha ny fanazavana atrandry. Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no nitatitra ny Antsipriam-baovao. Mametraka ny ahiahiny amin'ireo mpitondra ankehitriny ny antoko politika alpha manoloana ny mety sy ny fankapana ho fanitarana na fihazonana fahefana raha toka tsy mipetraka mazava amin'ny fomba hitondrana ny fikaonandoham-pirenena. Efa voninahitry ny ela ny antoko politika alpha amin'ny fiantrehana ny fikaonandoham-pirenena. Maro ireo olana iaina ny firenena amin'izao fotoan'izao manomboka amin'ny sehatra sosialy ny toe-karena hatramin'ny rafitra politika ny fametrahana politika mazava sy rafitra tsara tantana ihany no antoka ahafahana mamahy ireo olana ireo ho ny fanehoan-kevitra. Araka ny moa dia hoe manomboka any amin'ny fokontany miafaratra any amin'ny nasionaly. Efa vonona ny antoko raha resaka hevitra ny resahana. Raha resaka olombelona natrika an'izany ny resahana manomboka any amin'ny fokontany ka hatrany amin'ny nasionaly. Fa na izany na tsy izany ny antoko mahita hoe tsy dia mety ihany ilay fanapahan-kevitra ny ampitarazoana ny fanatanterahana n'ilay zakabe nasionaly, ilay dinika nasionaly. Satria araka ny fahitantsika azy dia any amin'ny 2027 tsika menakavy vao mikopakopa tanana ny amin'izany dinika izany. Sola mantsy misy azo ny fakapanahy eo amin'ny fitantanana ny firenena
ka ezaka ny amikitra n'izany fahefany zany ka ho tonga amin'ilay fitenenana hoe ho teteza mitatra ity zavatra ity a dia hiteraka olana anatiny nefa ny eo mbola tsy afaka ka misitona ny sainy rehetra ny antoko alfa ny amin'ny anovana n'izany fomba fijery sy fanapa-kevitra zay mety ho raisina izany noho izany manantena nefa ny antoko na izany na tsy zany aza ny mba hahafahana makalesona tamin'ny zavatra lasa rehetra ary indrindra mba hahafahana mamoaka zavatra tena mahasoa an'ity firenena ity ahafahantsika miroso any amin'ilay tena repoblika fahadimy. Mba tsy hiverenan'ny crise politika intsony miantso ny mpitondra sy ireo hery politika rehetra ny antoko alfazavana ny fiantrehana ny dinika nasionaly ho an'ny fanavaozana ary tokony alohavan'ny fananganana charte de la transition izay ampiorina ny fifampidiniana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra ho amin'ny vahaolana maharitra. Ny mahatonga zao olana ara-tsosialy ara-toekarena sy ny sisa izao a dia olana eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena miainga any amin'ny rafitra mipaka any amin'ny finiavana politika. Rehefa milamina izay rafitra sy finiavana politika izay dia milamina ny ara-toekarena ny ara-tsosialy sy ny sisa ka ny antoko dia mametraka mazava tsara aoka izao dinika atao izao ho dinika tena hitondra alaolana tsy hiverenan'ny krizy intsony. Ny zavatra tsikaritra nisy ny dinika natao tany aloha fa ny krizy misy miverimberina isaka ny 5 taona 7 taona 10 taona. Ny olona zao efa miresaka hoe amin'ny 2033 ve zany isy krizy ngezabe indray eto Madagasikara zay tokony efa jerena ny soana an'izany zavatra rehetra zany. Ary marina ny teny namana mpanao politika sasany ny ampahany ao anatin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny miteny hoe aoka ho inklusifa ny fanatanterahana n'ilay dinika tsy hisy ahilikilika ao anatin'izany aoka atsahatra ny avonavina politika maro samihafa zay anisany nahamingana ny mpitantana teo aloha. Ny tombontsoa ambon'ny firenena sy ny fanarenana politika no ilain'ny vahoaka akainoana fa hivoatra mandritra ny dinika ny fanavaozana ho hiatran'ny fanamafisana. Mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany tokony fantoka amin'ny fijoron'ny vahoaka eny ifotony ny fikonan-dom-pirenena mba hahazahoana antoka fa ny etaetany sy nofototry ny fanarenana any Madagasikara. Mila maray andraikitra ny olom-pirenena tsirairay ary ny fitiavan-tanindrazana sy ny fifamelana no isan'ny fototra iaingan'ny dinika. Tsy azo ekena arak'izany raha misy volon'olona mitady tombotsoa manokana amin'ny fanatanterahana io dinika io raha ny fanazavana nomena mpandinika fiarahamonina iray. Mila maleo tena sy mangarahara ny fanatanterahana ny fikonan-doha ary ilaina ny fehi-kevitra mazava momba ny famatsim-bola sy ny rafitra hitantana ny dinika nasionaly. Nasika zavy Mathieu Prince Atrany. Ny olom-pirenena sy ny fiainan'ny vahoaka isan'andro no tokony ho ivon'ny fikonan-doha am-pirenena izay ho atao eto amin'ny Madagasikara manomboka rahampiso ireo no loharano amin'ny fanarenana ny firenena tsy maintsy miainga avy fotony ny fikonan-doha izany hoe eny amin'ny fokontany raha azo atao ary dia hatramin'ny vohitra satria izay no antoka ahafahana mandre mivantana ny etaetan'ny vahoaka sy azona antoka fa ny heviny no hivoatra afa tsy ny an'ireo mpitady tombontsoa manokana. Ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka no fototra iorena ny dinika madio sy ara-drariny ary raha vao misy vondron'olona na antokon'olona mitady tombontsoa manokana dia heverina fa hanimba ny tanjony ny fifampitiniana zany ho ny fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina. Ny fiainan'ny firenena ray manontolo tokony resahana ao anatin'izany ny ara-tsosialy ny ara ny tena tiako resahana indrindra dia hoe le tena ny andavanandro mpiainan'ny vahoaka malagasy ny resaka sosialy ny asa ny tena fivelomany teny io ny tena tokony hoe ikonan-doha fa maninona dia mahantra loatroatra zao firenena zay dia miainga avy amin'izay ny tokony andaminana ny politika zay ny andaminana ny resaka ara-toekarena setra miainga avy amin'izany etaety zany ny hoe aty zany lalam-bola sy ny karazana fa tsy hoe le olona tsy mbola miteny efa vita sady loi de finance ohatra tisina zany l'analyse ka zay le fanajana ny hevi-bahoaka zay koa tena zava-dia misy manko le fomba fanao teto asa ohatr'izay ny hatramin'izay mitatatata fotsiny aty le vahoaka avela fotsiny miteny mena fahalalana miteny daholo fa manontany tena hoe
tena voaray tsara daholo ve reny hevi-bahoaka reny sa hoe asiana tatatata amin'ny teny de nona de omena goûter satria mahazo vola be moa de mahazo goûter reny fa izy ny tena manao ny rédaction ny fitanana antsoratra reny zavatra vita ny resahny vahoaka reny ka tena levi-bahoaka ve no any amin'ny fiheteny farany. Mila atao lara-pameana sy resana mandritra io dinika io ny fankakevitra ho an'ny fanavaozana io ny olana rehetra nisy teto amin'ny firenena mialoha izay anefa takina ny sy ny fifamelana ho hiatrany ny fanamafisana mila miaiky ny eloka vita ny mpitondra teo aloha izay nambara fa nanao fahadisoana teto amin'ny firenena ary mamela kosa ireo rehetra izay hifonana izay no ahazahoana mametraka fototra madio andiniana no avy ny firenena. Asa ny fikaonan-doam-pirenena hikendrena tombontsoa manokana ho an'ny tena na ho an'ny vondrona misy azy na ho an'ny hoe sehatra vitsivitsy fotsiny de zay le hoe mandiso ny fikaonan-doam-pirenenantsika ary mahatonga le fikaonan-doam-pirenena miverimberina foana isa-taona zao de misy indray amin'ny anina indray misy isaky ny 2 taona 3 taona 4 taona 5 taona de misy foana de eo amin'ny olona mpandray anjara ihany koa averiko foana mihitsy fa raha ao anivony fianakaviana ray hoe anao fikaonan-doha dia tokony ao daholy ao dada ao neny ao zoko ao zandry ao daholy zay any fianakaviana de atomboka le izy fa ny antsika raha ohatra zany tsy zao anao de mety misy hoe apahan'olona zany tsy ao le olona le mifanohatra mihitsy zany tokony hoe miaraka amin'ny kaon-doha de ao fa nidikan'izany de mialoha ny resaka fikaonan-doha mihitsy de ny resaka fifamelana resaka hoe pardon eto amin'ny firenena za mahita an'izany de afaka eo aloha tsika mianakavy alohan'ny anaovana ny fifampidiniana sy ny hoe anaovana ny dinika de mila an'izay mihitsy sy mianakavy hoe inona ny tena olana tsy ahafahantsika miara miresaka aloha fa raha hoe ampahan'olona no miresaka zao de tsy azo atao hoe fikaonan-doham-pirenena zany fa fikaonan-dohan'ny ilam-pirenena. Mila diniana ao anatin'ny fikaonan-doha avokoa ny rafitra ara-politika, ny fahantrana iainan'ny malagasy, ny fahasalamana, ny asa, ny vidim-piainana ary ny fitantanana mangarahara ho ity mpandinika fiarahamonina ity fanamby lehibe no ahazahoana antoka fa ny feon'ny vahoaka no enti manangana politika vaovao ary tsy hipetraka antsoratra fotsiny ihany zany. Ny vahoaka mantsoa izy no fiandohana, ny vahoaka no manatanteraka ary ny vahoaka no tompony teny farany amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tsopotsoponina sy fahazovanana itseroa fotsiny de fikaonan-doha tsolo tena pirenena io de io ihany le tsy misy fototra tena ahafahan'ny firenena mijoro de mora mampirodana ny firenena ka de le fiainana andavanandro ahoana ny fiveloma amin'ny vahoaka malagasy ahoana ny hareny eto amin'ny tany sy ny firenena ahoana ny resaka filaminana ny fahadiovana ny fanabiazana ny fahasalamana sy ny reny ny fanabiazana sy ny fampianarana potika zany amin'izao fotoana de iza zany tena andray anty firenena ity zany de zay ny tena tiako resahana hoe zany tokony atao mafy be tsy resaka be antsika zao raha manao programme de mbola hoentina validenaiza moa ny olona moa zany zao mame vola anaovantsika ny fikaonan-doha-pirenena de meny tena manana fahalalahana sy fahafahana ve tsika ao anatin'izany zavatra zany sa fa misy hoe tia mivola fa izao ny tena kendrena ao anatin'izany mila mieritreritra dao zany tsika tena fahalalahana sy fahafahana ary fiandriana ny firenena ity ary ny fahamendrehana sy ny asina nanany vahoaka malagasy ao anatin'izany hoe fikaonan-doha-pirenena ho fanarenana sy fanorenana ary fanavaozana ny firenena malagasy zany ny tena tanjona fa raha mbola an'io ihany mihodinkodina de zay loha zay hoe lasa geste teknika fotsiny izy. Nametraka ayamo ity mpandinika fiarahamonina ity mikasika ny olona sy ny herivelona mamatsy vola ny FFKM nambarany fa tokony tsy hisy tsindry avy amin'ireo mpamatsy vola ny fekevitra ho raisina any amin'ny farany fikaonan-doha ny faleovantena amin'ny fekevitra mantso ny fanazavana no isan'ny antoka amafiorina ny fitondrana ijoro aoriny tetezamita. Mbola eo amin'izay vaovao ny raharam-pirenena izay atrandry tsy mbola misy hatramin'izao ny rafitra mazava napetraka andaminana ny fitantanana ny tetezamita hatramin'ny fahaefatra amby folo ny volana oktobra taona 2024 ity izay daty nandraisan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny fitantanana araky ny fanambarana ny araka nataon'ny firaisamonim-pirenena sy ny kolektifa ny etsika ZNZ Madagasikara ho an'ny androany arak' izany dia takin'izy ireo ary mila fantatra mialoha ny sata mifehy ny tetezamita sy ny tanjony mialoha ny irosona sy anaovana ny fikaonan-doha nasionaly raha ny fandehonkevitra izy ireo. Tato baovao ny ando miaratinina eo amin'ny sary sy ndatsariny tahiriny aina.
mila fantatra mialoha ny sata amin'ny feny tetezamita sy ny tanjony mialohan'ny fikonan-doa nasionaly araka ny fanambarana miaraka natao ny firaisamonim-pirenena sy ny kolektifa ny etsika genzi madagasikara androany tsy mbola mazava amin'ny rehetra ny fizotry ny fikonan-doa nasionaly izay anomboka rahampitso ho izy ireo no ratsy fanomanana ihany koa tokony misy dingana anankiroa mazava tsara ary dingana voalohany izay mahanahitra izay tsy afaka tsy atao dia le fandaminana an'le transition tokony misy cadrage mazava ny transition ary tsy maintsy mipetraka zay vao afaka mandrositsika ny dingana faharoa le hoe concertation nationale ho an'ny fanavaozana teniny teo hoe préalable zany alohan'le concertation ataontsika hoe alpac avitrezaka tokony misy an'le concertation fametrahana le encadrement tetezamita io azadimitsika fa io koa tsy hoe natoravana teo natovantsika teo dia misy problématique zany mitranga ary misy ataontsika hoe misy légitimité tokony tena tsara hipetraka zany amle alohan'ny tenantsika zay zavatra zay dia apetraksika ohatrany hoe zavatra ataontsika mivado zany ohatrany hoe efa niainantsika taloha foana io ohatrany hoe mamerina foana zany tsika ny taloha dia hoe afaka fotoana 15 afaka fotoana dia hitra crise indray zany satria ahoana ny condition ahoana ny fipetra ahafahantsika manatanteraka an'io transition io zany manao antso amin'ny fitondram-panjakana ny tanora sy ny firaisamonim-pirenena ny amin'ny tokony anaovana laram-pamehana ny fomba fitantanana ny tetezamita mialoha ny risoana amin'ny fifampidinihana nasionaly makasika ny fanavaozana tokony isy fikonan-doha araka izany mialohan'ny tena fikonan-doha nasionaly ahafana mamoaka ny fekevitra hametrahana ny tanjo ny tetezamita sy ny faharetany dia io concertation voalohany io ny tena zava-dehibe indrindra raha miteny zao tsika ohatrany hoe andao anendry lehibe ny faritra vaovao indray dia fa be dehibe ny tsy mitovy hevitra amin'izay hoe inona moa zany ilana fanendrena lehibe ny faritra tsy olom-boafity indray dia manaraka n'le teo aloha fotsiny tokony fampiresahana zany hoe mbola ilaina ve ny fanendrena lehibe ny faritra ao anatin'le fitondrana tetezamita sa tsy ilaina le fomba fitantrahana be le tetezamita mihitsy zany no tokony fampiresahana na dia io hoe ahoana kay zany no tokony hitondrana n'lay fekevitra fototra hitondrana n'lay fandaminana n'le refondation dia izay zavatra zay any mahatonga an'ity hoe zava-dehibe aloha ty tsika raha te hanamary toerana an'le fanapa-kevitra raisina mandritra ny tetezamita dia io ny zava-dehibe voalohany indrindra fa ny olana eto zany dia raha tsy fanomanana le izy satria tokony mifanaraka tsika zany amin'ny resaka hoe rafitra hitondrana azy ny votoatin'ny zavatra ho resahana sy ihany koa zany le tondrozotra ho an'le tetezamita dia io efa nitakinay firaisamonim-pirenena efa tapavolana zay nresadresahanay daholo le mpisorondreo fa tsy mety tafavoaka le izy mandraky ny androany dia tonga dia tady hiditra amin'ity fifampitoniana ao an'ny rehetra ty le izy zay dingana fanomanana zay zany tsy vita raha vo tsy vita zay dinga fanomanana zay dia tsy hisy fatokisana amin'le fomba hitondranan'le izy le vahoaka ao entsika raha ny fantatra saika mandray anjara amin'ny fikonan-doha avokoa ny erivelona rehetra eto madagasikara nilaza nefa ny avy amin'ny genzi fa tsy mbola naray ny fanasana avy amin'ny fanatrian'izany hatramin'ny atoandro teo avonina andray anjara izy ireo saingy mitaky kosa mba ho afaka hitarika izany ny tanora miaraka amin'ny ffkm nitondra ny fomba fijeriny momba ny fitantanana ny fifidianana ihany koa ny genzi madagasikara ny zavatra tsara mariana angamba dia nitanjo ny genzi madagasikara dia hoe aleo aloha diovonainy tokotany ilalaovana malalaka zay olona mpanao politika mahafeno ny fepetra rehefa vita ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana hirotsaka hofidiana tsotra fotsiny collectif mouvement genz zany mbola tsy navoaray fanasana ary mbola mametraka fanontaniana zay hoe aiza ho aiza ny fanasana ny fandraisana anjara dia efa voalazanay teto hoe tsy mandaza fandraisana anjara ary zahay ara tokony miaraka amin'ny ffkm anatanteraka an'io fa tsy ny ffkm rehery ny mikarakara mba isiny le hoe tena inclusive na andraisan'ny rehetra anjara le izy lafomba vao afa tanteraka kosa indray dia nandalo fanovana anatin'ny vaomera maleotena misana ny fifidianana nametra-pialana ny filohan'ny seni dama arsène andriana arsedo ka itery Rakotonarivo noho ny solotoerana mahafiloha nyity vaomera maleotena misana ny fifidianana ity androany taoriny ny fandaminana sy ny fitsinjarana andraikitra nataony bromaharitra maro ny tsy fanjarinana tamin'ny fifidianan'ny fanesy teto amitsika
raha tsy teny afa-tsy ny lalàna ka tsy maintsy irosona ny fanadiovana tanteraka ny rafitra hoy ny filoha vaovao. Andray anjara amin'ny fikonan-doha nasionaly atao manomboka rampitso ny seni ka miankina amin'ny tapaka mandritra izany ny fikarakarana ny fifidianana. Tato vaovao ny andro miaratina eo amin'ny sarysindratsariny tahiriny aina. Olana resakana tamin'ny fanatanterana ny fifidianana teto Madagasikara teo aloha ny resaka lalàna ho ny filoha ny seni vaovao androany. Hita ny baribary zany tamin'ny fisiany ny mpiasa-panjakana ambony miandany amin'ny kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ny resaka lesy-pifidianana amin'ny fisiany doublon ary indrindra ny tsy fitovinjo eo amin'ny sambo kandida. Tsy maintsy irosona araka izany fanadiovana eo anivon'ny seni. Tafiditra anatin'izany ny lalàna ny lesy-pifidianana eo ihany koa ny arakolona. Lalàna moa no mametraka ny seni. Dia raha mbola mijanona ao anatin'ny fanarahan-dalàntsika dia manohy ny asany ny seni aloha ary tsy azonay atao ny hijanona satria andraikitra napetraky ny lalàna sy ny firenena aminay ny manao ny fikarakarana rehetra ho an'ny fifidianana. Ny zavatra tia kambara dia zao tao anatin'ny kabariko teo dia nilaza fa hatao hatomboka ary ho tanterahana ny fanadiovana ny sehatra ny fifidianana satria tsy hisy zany fanavaozana ny fitantanana sy ny fikarakarana ny fifidianana zany raha tsy hialoavana fanadiovana aloha. Inona ny fanadiovana ho tanterahantsika aingana dia aingana ary ilanay ny fiarah-miasa amin'ny mpisehatra ny fifidianana rehetra. Tsy ety raha ohatra ka ilaza fotsiny ny amin'ny hoe tokony mitsahatra itsy mitsahatra iroa nefa misy asa tokony ho atao ny tsirairay avy anatsarana ny zava-misy. Ny zavatra ho atao dia zao fanadiovana aloha. Ho diovitsika ny lisy-pifidianana izay miteraka resabe amin'ny fifidianana matetika atao eto Madagasikara. Angataka izay ary anoratra tsy hoe any amin'ny ireo sehatra iraisam-pirenena aloha anisan'izany ny OIF ny amin'ny anaovana audit tsy miankina ary tsy mitanila tsy miandana mikasika ny lisy-pifidianana misy ankehitriny zay. Ho ampahafantarina ny be sy ny maro ny vokatra zay audit zay inona marina ny tena zava-misy ao anatin'ny lisy-pifidianana dia ho diovina ihany koa ny olona satria ny arahantsika na eny fa be dia be ihany koa ny fitaraina ny amin'ireo rantsa mangaika ny seni hatrany amin'ny fokotany. Voaresaka matetika ny lehibe ny fokotany, voaresaka ny tompona andraikitry ny seni any anivon'ny commune sy ny distrika Isatsokajiny, voaresaka ny tompona andraikitry ny lafiny informatika olony seni any amin'ny sehatra maro samihafa dia hiezaka ny birao maharitra vaovao anao ny fanadiadiana hiaino an'ireo fitarainana rehetra ireo ka hitondra fanavaozana ary tsy salasala zay ny anala anasazy an'izay voakasika zany zavatra tsy mety izany. Koa amintsika rehetra inona ny manakana ny fiarahamonim-pirenena hiara-iasa ary miantso azy ireo zahay amin'izany fanadiovana sy fanavaozana izany. Ny fiaraha-miasa amin'ny fanadiovana sy fanavaozana ny zava-misy ato amin'ny fifidianana ve ny tena zava-dehibe sa ny fampitsaharana ny seni fotsiny dia ahoana no toy. Andray anjara amin'ny fikonan-doha nasionaly atao manomboka rampitso ny seni ka miankina amin'ny tapaka mandritra izany fikarakarana ny fifidianana. Nanamafana izy ireo fa ny seni ihany no mikarakara ny fisotro ny fifidianana raha mbola tafiditra anatin'ny fepito-piasan'izy ireo sy izay tapaka mandritra ny fikonan-doha nasionaly. Nanamafy ny mahazava-dehibe izany ny seni satria fikonan-doha io no hamaritra ny dingana itondrana ny firenena. Koa arakaraka izay ho tapaky ny vahoaka malagasy ao anatin'izany fikonan-doham-pirenena zany no amaritantsika ny amin'ny hoe rahovina ny fifidianana no tanterahana inona ny fifidianana atao ary iza no rafitra anatanteraka izany. Koa sarotra ny mbola ilaza androany hoe ity seni ity ve no anatotosa an'izay fifidianana na fitsapakevy-bahoaka ho tanterahana amin'ny ho avy fa raha ohatra zany ka mbola tafiditra ao anatin'izay fepito-piasanay hatramin'ny taona 7 izay ny fifidianana na ny fitsapakevy-bahoaka atao dia mazava ho azy ny seni no manatotosa ny fifidianana satria izay no voalazan'ny lalam-panorenana manan-keraka. Lahara-pahamehan'ny seni amin'izao fotoan'izao aloha dia mitovy amin'ny lahara-pahamehan'ny rehetra dia ny fiatrehantsika ny fikonan-doham-pirenena satria anisan'ny lohahevitra ray lehibe indrindra ankoatra ny famolavolana ny lalam-panorenana vaovao idirantsika ao anatin'ny repoblika fahadimy
anisan'ny loha hevitra lehibe hodinina sy ho tapahana ao anatin'io fikanandoam-pirenena nomboka rahampitso io a ny fanatsarana sy ny fanovana ireo didy aman-dalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara. Nandalo fanovana anatiny moa ny seni nametra-pialana ny filoha ny seni Damarsen Andrianarsedo ka itiarira Kotonarivo noho ny solo-toerana mahafiloha ny tiandrom-panjakana ity manomboka androany taoriany fandaminana sy ny fitsinjana andraikitra nataony Bromaritra. Ho fitondrana ny fanavaozana ao anatin'ity rafitra ity no nanendrena azy sy nametra ny filoha teo aloha Damarsen Andrianarsedo fialana raha ny fanazavana ary taoriany fitakiam-bahoaka mitaky fanavaozana mangarara ary fifamitokisana bebe kokoa amin'ny rafitra misana ny fifitianana hoy izy. Ansitrako tokoa no nametrany tena fialana tsy ho filohan'ny seni tsisy teritery tsisy tsindry araky ny fitenenana fa dia natao ansitrapo no ireto antony manaraka reto hoe anatin'ny fotoanan'ny fanavaozana itsika amin'izao fotoana zao dikan'izay zany dia misy taky nataony vahoaka dia misy an'izany taky zany hoe amboarina ny rafitra makasika ny seni sy ny rafitra hafa. Ny antony faharoa koa dia ao anatin'izay fanavaozana zay ihany dia mila ainga avao ny rafitra anankiray mba ahafana mahatratra trany mahita trany fahombiazana amin'ny asa zay atao. Tontosandroany fifamindra-pitantanana teo amin'ny rotonda ka nandray ny asana vetrany ny filovavao ny tenan'izay manamafy ny sy ny fanovany eo amin'ity rafitra ity. Araka izany, Rakotonarivo manantsoa ery no filovavao hitarika ny seni taoriany ny fametra-pialany ny filoha am-perinasa sy araky ny fandaminana anatiny tapaka teo nivon'ireo mpikamba ny Bromaritra. Niova ihany koa ny firafitry ny Bromaritra ho fanamafisana ny fahaleovantena ny seni sy ny fanavaozana ny fomba fiasany indrindra manoloana ny andraikitra lehibe miandry amin'ny fametrana ny fifitianana marina madio ary mangarary eto amin'ny firenena. Miova ho toy izao izany. Andria Malaza Ray Andonienne, filoha lefitra voalohany, Janogy Georges Razafindraibe, filoha lefitra faharoa, ary Andria Nèvre Antoine Tina Ifanomezantsoa, filoha lefitra fahatelo. Pampakateny voalohany, Fidimiafy Roger Marc, Ravalite Jacques Michael, pampakateny faharoa. Lasa mpanolotsaina voalohany filohan'ny seni teo aloha dama Andria Narsedo, Arsène, Andria Martafika Tomanam-bahoaka, Ralaisoavy Manjaka, mpanolotsaina faharoa, ary Razafy Mamonjy Lazarabary, mpanolotsaina fahatelo. Lafomba vao afatanteraka kosa indray dia niogazana ny kontombolina ny Mamy Ravatomanga misa 7 hoy ny tale général ny Aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites androany. Misy vola 8 miliara ariary sy vola vahiny valoetsy euro sy 10,7 sy rayetsy dolara tamin'ireo konty ireo. Nilaza ity lehibe nisam-pandrara ity fa efa tafiditra amin'ny kontiny Aray ny ampahany amin'ireo vola ireo. Ao anatin'ny task force misahana ny raramorisiana ihany koa ny Aray raha ny fanazavana atrany. Ankilany anamafy ny fiaraha-miasa amin'ny nivelany ny samifina afana manamora ny fahazahoana vaovao mikasika ny vola sy ny fanana ny malagasy lasa anivelany hoy atrany ny tale généraly. Ny tale généraly ny Aray sy ny samifina izay samina vitananao ny fianiana ny androany teny amin'ny fitsarana antampony ny atsipriany izay tateriny Andomiaratina eo amin'ny saritsindratsary ny tahiriny ainy. Mitentina 20 miliara ariary avy amin'ny compte bancaire ny Mamy Ravatomanga misy 7 no nogazany Aray ho ny tale général ny ty sampandrara ity androany. Ny apady amin'ny vola io izany hoe eo amin'ny 20 miliara eo no tafafindra amin'ny compte ny Aray raha mbola tsy maintsy manaraka dingana kosa ny famodirana azy manontolo ho ny tale généraly. Didi-pitsarana na fanana nageja ireo compte mbola ny mpandrara Mamy Ravatomanga sy ireo akaiky azy hoy ny fanazavana. Somary zay fa amintsika miteny zao efa misy compte eo amin'ny 7 zany makasika ny raha iny no efa voajeja vola manodidina ny 20 miliara ariary dia eo amin'ny 800 000 euro dia 175 000 dollars eo zany
tsy hotenefiny atsipriany hoe nizako moreo zany fa mahakasika amin'ireny raha reny zany voatazona voakeza amin'izao fotoana izao a ny ampahany amin'ireo zany efa tafafindra ao any amin'ilay compte de consignation amin'ny aray ny ampahadininy eo zany a ao amin'ny 20 milliards ariary eo a ny ambo moa zany satria amin'ny abetsak'ilay vola moa zany dia tsy ho vita tonga dia anatin'ray andro fa misy procédure tsy maintsy arahana dia vo ampamitana ny famondanan'izay zany tsika amin'izao fotoana. Araka ny fanamafisana tsy maintsitsy ny fanadiadiana ity mpandrara malagasy ity amin'ny alalan'ny fifampirarana amin'ny délégation malagasy any Maurice ka hifantoka amin'ny task force napetraka anaraka ny rayon toerana ity sampandrara ity. Raha ny rarahany Maurice fantatrareo fa efa misy an'ilay task force natsangana tamin'ny conseil des ministres dia tsy maintsy isy zany ny fanatonana eo amin'ny rotota eo amin'ny task force sy ny aray aloha zany sy ny samifinina dia tsy maintsy arindra zany ny asa dia tsy maintsy délégation indray zany avy eo no fampiraraha amin'ny Mosy Maurice fa mahazo matokonareo fa tsy maintsy irosona zay zany. Ankilany anamafy ny fiara-miasa amin'ny any ivelany ny samifinina ahafana manamora ny fanavaozana ny fahazona vaovao makasika ny vola sy ny fananany malagasy lasa ny ivelany hoy ny tale generaliny. Tsy maintsy atao ny fanazavana ny ahafahan'ny firenena malagasy mahazo vaovao ara-potoana makasika ny vola sy ny fananana lasa ny ivelany. Raha tafitra amin'ny groupe Egmont samifinina moramora amintsika raha le ohatra dossier nanontanianareo zao ny mahazo information avy any ivelany amin'ireny vola sy fananana malagasy lasa ny ivelany ireny. Ny fanamby faharoa efa nanomboka ny fanombanana Madagasikara izay niresahantsika le atao évaluation mutuelle anivon'ny GAFI zany dia ny fanamby zany dia ny atafavoahantsika ihany koa noty tsara be tsy latsany Madagasikara anatin'ny liste grise. Efa tao amin'ny conseil des ministres tamin'ny tapabolana niraisin'ny conseil des ministres mipaikaditsika momba n'io ataontsika hoe fanombanana Madagasikara io sy momba ny hitondrana indray zany ny ady amin'ny famontsiam-bola sy ny famontsiam-bola fampiororonareo mba ahafahan'ny Madagasikara zany misarika fampiasam-bola na avy any ivelany io fa indrindra koa ampazotin'ny mpanambola eto Madagasikara ampiasa vola eto satria manimba ny fifaninanana mantsy le fanokana-dalàna isan-karazany ireo ka mahatonga ny olona malaina mampiasa vola eto Madagasikara. Tontolo sa androany ny fianianan'ny tale général ny sampandrara malagasy adiny amin'ny famontsim-bola sy ny famatsim-bola amin'ny asa fampiroroana na ny samifinina mampitiana Rajaona Arson izay efa tale général teo aloha ary voatendry indray hitarika izany rafitra izany sy ny fianianan'ny tale général ny aray Rajonson Rado izay efa nisana ny fitaliavana vojomaika taloha ny nandray ny filan-kevitry ny ministra azy ho tale général teny amin'ny fitsarana tapony. Rongony milanja iray taonina sy tapany mitovy lanja amin'ny efa nodorana nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ny ity taona ity no nodorana omaly tao Antsohy. Raha ny fantatra dia mahatratra 3 taona teo eo ny rongony tratra tsy nidorana manam-pahefana tao antoerana tao anatin'ny fotoana fohy tany amin'ny afaritra avaratra andrefany Madagasikara iny. Itoy izany etsika izany mba amingorana ny fiparitahana sy ny fivarotana ity zava-mahadomela ity any antoerana. Raha ny fanazavana rindra tsara ny mbola avatsara. Araka ny lalàna malagasy laharana 7 tsipika 830 tamin'ny 17 ny volana janoary taona 27 momba ny fifehezana ny zava-mahadomela dia voarara tanteraka ny fifohana, ny fivarotana, ny fizarana, ny fitahirizana ary ny fambolena rongony eto Madagasikara. Voasokajy ho zava-mahadomela mampidoza ranon-lalàna ka sazy arabola sy sazy antranomaizina no miandry izay tratra manitsakitsaka izany. Mbola mahazo vana eto amintsika nefa ny fifohana sy ny fivarotana zava-mahadomela antsokosoko ary tanora maro no lasibatra izany. Raha ny tao amin'ny faritra Sofia dia rongony iray taonina sy tapany no tratra tao anatiny iray volana monja ka nidorana omaly alatsinainy. Raha ny fanazavana dia efa nisy ihany koa ny fahatrarana rongony milanja iray taonina sy tapany toy izao nandritra ny 9 volana voalohany tamin'ny ity taona ity. Vezivezeny ny zava-mahadomela tahaka antony natao hoe rongony dia nisany mbola enjehan'ny lalàna ary enjehantsika tanteraka enjika indrindrandrindra fitandro filaminana sy ny vahoaka ray manontolo satria nisany fanetro be ny firenena ary miteraka tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra anankiray ary tafiditra anaty izany tsika eto amin'ny Sofia. Akoatra n'ilay efa hitantsika tany Belananga izay mitetina ho 2 taonina sy tapany latsaka izay nidorantsika tamin'ny enim-bolana voalohany iny dia misy koa zany eto 2 taonina sy tapany latsaka ihany koa dorantsika eto amin'ny distrika ny Antsohy. Izy ireo moa dia avarabaratra daholo ny avian'izy iray manontolo
dia tsy olazaina hoe aizahaiza loatra fa ny fiadina amin'ny zava-mahadombelona no tandrolovatsika neto izany vokatra rehetrarehetra azo zany a dia noho ny fiaraha-miasa indrindrandrindra vahoaka ireo androm-basipokon'olona ireo kanony tena izy a ary indrindrandrindra zareo atao amin'ny force de défense et de sécurité eo amin'ny polisy sy ny gendarmerie ary ny tafika malagasy. Mitoy atrandry ny fandravana ireo fambolena sy ny fanenjehana ireo mpandrararongony ao amin'ny faritra Sofia raha ny nambara ny commandant du groupement. Ady lavitrezaka no miandry amin'ny famongorana tanteraka ny tambajotra saingy ny zava-dehibe dia ny fiaraha-miasa eo amin'ny fokon'olona sy ireo mpitandro filaminana raha ny nambarany atrandry. Iverina vetivety amin'ny vaovao makasika ny resaka kolikoly isika nankalazaina androany. Ny andro maneran-tany iadina amin'ny kolikoly ka afaka nankalaza izany isika teto Madagasikara. Teboka maro no tsindrina ary no mafisina androany izay mifototra amin'ny fanavaozana ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ankoatra izay, isiny fifantohana bebe kokoa eo amin'ny vahoaka, fifanatohanana bebe kokoa eo amin'ny vahoaka sy ny Bianco dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny brovavao etsy anosy natao ametrahana fitarainana. Nanokatra izany ireo mpanolotsaina avo ho an'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara tamin'ity androany ity. Andomiaratina sy Tahirinaina no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Tsy mahomby intsony ny fiononana amin'ny fanagadrana momba ny rarakolikoly eto amin'ny firenena ho ny tale general ny Bianco androany. Tsy maintsy irisona ny famerenana amin'lohany ireo alatra natao tamin'ny fanjakana sy ny vahoaka ho izy nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany iadina amin'ny kolikoly androany. Ny zavatra napetraka teo anivon'ny Bianco dia hoe tsy mahomby intsony raha ionona amin'ny fanagadrana foana ny fanasaziana. Ary io zany efa frehana maneran-tany io fa tsy maintsy mirositsika amin'ny famerenana amin'lohany ny zavatra nangalarina. Averina amin'ny fanjakana, averina amin'ny vahoaka ny zavatra nangalarina ny vahoaka. Misy amin'ireo tany ireo tan'olona tsotra naverina amin'ny tompony. Misy amin'ireo tany ireo tany mpanjakana averina amin'ny fanjakana. Zay no niteraka ny rehetrarehetra reny. Fa niavaka kosa aloha hatramin'ny ataontsika hoe zay volana vitsivitsy nisiny zay fiovana teto Madagasikara zay ny fiara-miasa, fiombonana. Zany hoe teo alohaloha teo zany somary marisarisa kely ny fiara-miasa amin'ny sehatrasa-panjakana na olona tsotra na rehetrarehetra fa zao kosa zany azo antoka fa tena nitombo ary tena mitenanareo fa ny fitondram-panjakana no tena ohatrany hoe hitarika an'le hoe ndao asina fanazaziana mba manome ohatra amin'ity ndray maka. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany Brony Bianco etsy anosy afana manamafy ny amin'ny kolikoly sy anomezana sehatra ny vahoaka ny hevitra sy asa itorika ireo endrika fanamparampahifana kolikoly sy tondrany ireo marary azy amin'ny fitantanandrara-panjakana ity fitoerana ity. Nanokatra izany mpanolotsaina avo ho an'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ary nanamafy nandritra ny lahateniny fa tsy andeferana ny kolikoly ary tokony hanome ohatra amin'ny fitondran-tena mendrika amin'izany ireo mpiasa mpanjakana. Aoka ty rafitra napetraka iadina amin'ny kolikoly ity ohatra velona fa tena manao izay azo atao ialana impito mandrifotr'olona amin'izany fanao maloto izany isika malagasy ka atomboka aminareo izany. Mandray tsara ny vahoaka tsy ahitana na hatsapana endrika fiavonana na fanavagavana na kelikely aza fa tsiaro voaro sy voaray ampifaliana sy ampitavana vahoaka madinika rehetra izay mandalo ato amin'ny toerana ity sy amin'ny biro-panjakana rehetra tsy akanava. Zava-dehibe ho an'ny fiadina ny fanavaozana ny Repoblika izany ady amin'ny kolikoly izany satria io ny fosotra isambanimba firenena koa adidinao adidiko adiditsika ny ady amin'ny kolikoly. Andao ifametanana fa manomboka amintsika ny fiovana tsara. Raha ny tarimarika mbola lavitra nezaka ho an'ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly izay mbola eo amin'ny larana fa 700 amin'ny firenena 200 i Madagasikara manana naoty 420 raha ny tatitry ny IPC 422. Mariana isaky ny 7 desambra tahaka izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny kolikoly ka afaka nankalaza izany isika teto Madagasikara teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny tamin'ny alalan'ny Bianco. Nisy ny fifanaovatso ny mpiara-miasa niaraka tamina ministera maro sy ny OIF ho fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly. Miombina amin'ny tanora manohitra ny kolikoly manangana ny ampitso anjakan'ny fahitsiana io ny oloha hevitra ny ompana ny fankalazana androany.
Any Nigeria kosa indray dia nanambarany gouvernemanta nigériana ny alahady lasa teo fanavotsitra ireo jola ireo mpianatra zato avy amin'ny sekoly katolika Saint-Marie ao Papiry. Raha tsy ivona dia ny volana novambra lasa teo moa nisy nakakeriny ireo ankizy mpianatra ireo aro avetrany ary ny antsipriany izay vaovao izay. Mpianatra zato anisan'ireo mpianatra roa sy telonjato sy mpampianatra roa nalain'ireo jola amin'ny tapiadiana tsy fantatra anarana tamin'ny 20 novambra no nafotsitra ireo mpakan-keriny. Ankizy 50 tamin'izy ireo no tafatsoaka talohan'izao. Natolotra ireo manam-pahefanao amin'ny fanjakan'ny Niger izy ireo malalatsinainy. Na izany aza mbola tsy mazava raha fandoavam-bola no namotsorany azy ireo na fandraisana andraikitry ny miaramila. Mbola tsy navoaka ny gouvernemanta ny Tsipriany rehetra momba izany. Matetika manko dia vola no angatahan'ireo mpanao ankeriny mba hamitsorana ireo nalainy ankeriny na atao takalonaina. Ka izany no mampitomba ny fakana ankeriny any an-toerana izay ataon'ireo atokon'olona mitapiadiana antsoiny manam-pahefana hoe Tiola. Nambaran'ny filoha Bola Tinubu fa hanao ny fomba rehetra azo atao ny tenany mba hamerenana ireo ankizy any amin'ny fianakaviany ary nanamafy ny ametrahana miaramila ao amin'ny faritra ny fitondram-panjakana. Hanome fanampiana ireo miaramila ireo mandritra ny hetsika famonjena. Fanotanteraina omaly maraina tany Abidjan kosa ny lanonana ofisialy fametrahana ny Flo Alassane Ouattara ho an'ny feptom-piasana fa efatra moa ity. Lanonana notroin'ireo filoham-panjakana marobe izay mpifanolo-bodorindrina isan'ny nampametra-panotanina maro ny mety ho toy ny raharaha mahakasika ny fitonina ho an'ny firenena ao an-toerana. Ny antsipriany izay vaovao izay. Tontosa omaly tao Abidjan ny lanonana ofisialy nandraisan'ny Alassane Ouattara ny fahefana mahafiloam-pirenena indray taorian'ny fifidianana taony volana oktobra lasa teo. Fifidianana izay nahitana tampandraisana anjara ampifidy ambany indrindra sy fanoherana mafy avy amin'ny mpanohitra. Nanatrika io lanonana io ireo filoham-panjakana avy amin'ny firenena Pray faritra ho mariky ny fanohanana sy fiara-miasa amin'ny Côte d'Ivoire toa any Mauritanie, Libérie, Gambie, Ghana, Sénégal ary Gabon. Nanamafy Alassane Ouattara fa ny tenany no safidin'ny vahoaka ivoiriana. Nampanantena hitondra fitoniana sy demokrasia ny tenany. Nanamarika ihany koa i Ouattara fa marefo ny tapany andrefan'ny Afrika. Tombo sy miova endrika hatrany ny asa fampiororona ary miditra amin'ny sehatra nomerika izany. Notsindrin'ny filoha ivoiriana manokana ny fitombon'ny cyberterrorisme ka fanampy vaovao napetraka ny fahamailona tsy tapaka. Amin'izao fa 7-20 taona izao dia manohy ny asany amin'ny mahafiloam-pirenena azy Ouattara efa ho 12 taona taoriana krisy politika ny taona 2010 hatramin'ny 2010 izay nahafatesana olona 3,000 eo. Na izany aza dia nisongadina hatrany ny toe-kareny Côte d'Ivoire. Manodidina ny 900 ny fitombony ari-karena, indrindra eo amin'ny sehatry ny kakao izay mitana anjara toerana lehibe amin'ny ari-karena sy ny fanondranana ao Côte d'Ivoire. Karazana biby miavaka kely mivelona any anaty ranomasina sy ilay lehilahy indiana manana rantsana 12 no tranga hafakely entina amintsika indray amin'ity androany ity. Biby tsy misy loko ny tonnelier de mer na ilay mitondra ny anarana siantifika hoe Phronima sedentaria. Saika ahitana azy avokoa ny ranomasimbe rehetra maneran-tany. Any amin'ny 1 kilometatra ambanin'ny ranomasina ny tena honenany. Somary miakatra amin'ny marivo kokoa izy rehefa amin'ny alina. Ny vavy no lehibe amin'ity karazam-biby ity. 270 mm eo ny halavany raha toa ka 520 mm ny lahy. Mihinan-kena na carnivore ny tonnelier de mer. Lehilahy teratany indiana ny Devendra Soutage. Malaza izy satria hiteraka niaraka tamin'ny ratsana 7 ratsan-tanana 4 ary ny ratsan-tongotra 4 vokatry ny aretina antsoina hoe polydactylie. Nasarotra aza ny asa sasatsasany indrindra amin'ny mahampandrafitra azy dia mavita miasa sy miaina ara-dalàna ny Soutage. Lasa ohatra amin'ny faharetana sy fahaizana manaiky ny fahasamihafana ny tenany eo amin'ny fiarahamonina. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompo-kilasy tompo-kivavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana hatrany ny teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Ny tenako mametraka ny soavatsara tompo-kilasy tompo-kivavy.